Aleloia, mbola miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tonga sondray anao amin'ity fotoana natokana ifandraisan'ny lanitra sy ny tany ity eto amin'ny fotoana hitoeran'Andriamanitra ity. Amin'izao fotoana izao dia faly miarabanao manokana na tratra n'izao voalohany volana Desambra izao Andriamanitra tsara indrindra nitazo antsika, nitahiry antsika, niaro antsika isanao ary indrindra mbola nisafidy antsika. Mbola avantsika eto amin'ny fanatrehany amin'ity androany ariva ity. Tady Dio raha Canada fa noho ny ovalina aretin'io maneran-tany dia 5 millions ny olona maty fa izo senao anisan'ireo izay navahan'Andriamanitra manokana misy izy hoe ianao manompo anahy, ianao asan'ny tanako dia adidiko ianao ary noho ny mbola ny fitiavana antsika isanao mbola nitaritiny indray antsika isanao androany. Fantan'Andriamanitra ny zavatra mety miseho maneran-tany ary fantatra ny zavatra miseho mitranga amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ary maro ny ady-sarotra, maro ny fahalemena ihany koa, maro ny zavatra mila hatrehana nefa dia Andriamanitra tsy mamela antsika irery, tsy mamela ny olona irery izy, tsy mamela ny asa tanana irery izy, fa raha eto ianao androany dia mifaly fa mbola nisafidian'Andriamanitra ho anisan'ireo izay manana tombosoa anatona seza fiandrianana, handray ny vaovao mahafaly, handray ny vision vaovao, handray tena hoe révélation vaovao ahafahanao hanatrika ny androm-piainanao manaraka. Ary amin'izao fotoana izao ihany koa dia te hisaotra an'Andriamanitra manokana satria tena tombosoa manokana nomeny azy ianao, mbola afahantsika hiaina anatin'izao fahatsarana izao ary ahafahantsika ihany koa hiaina zava-baovao eto amin'ny fanatrehany. Mankasitraka ary manaja amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny vadiny tenako izay mamesehatra afaka mivelatra amin'ny asa fanompoana ary afaka ihany koa manompo antsika saray avy amin'ity tambazotra sosialy Facebook ity. Ary eto avy hatrany raha mbola tsy nizarainao ny fotoam-bavaka, manasanao azadino ny namanao olo-patatra ireo fianakaviana, fatary fa miandro fatratra amin'ny fitsanganan'ny zanak'Andriamanitra izao tontolo izao, miandro vaovao mahafaly izao tontolo izao, miandry vahaolana ho any olana izao tontolo izao ka androany fotoana ary tombosoa ahafahanao mizara ny vaovao mahafaly. Ka zarazarao zany na amin'ny groupe WhatsApp, na amin'ny groupe Facebook, na Messenger, na partout dia zarao. Na nisany mety namanao no dortoir ihany koa izay ho fantatrao dia atsoia hivavaka androany fa fotoana mahafaly. Alors ray andro eo fanatrehan'Andriamanitra izay arivo andro any ivelany satria eo fitoeran'Andriamanitra misy ny avokisam-pifaliana, eo fitoeran'Andriamanitra misy ny fanasitranana, misy ny fahafahana, misy ny fanavozana, misy ny fananganana. Androany raha vavy Canada aoka tsy ho diso anjara ianao amin'ity voalohan'ny volana Desambra ity. Androany Andriamanitra andefa miteny indray izay mety amelombelona ny fanahintsika ary mety apiakatra ny fanantenantsika sy ny finoantsika ny amin'ny zavatra noman'Andriamanitra ho antsika isanao androany. Dia tiako manokana ianao hoe angataka amin'ny fanahy masina hiasa eto androany. Aoka tsy ianao tsy izay tianao, aoka tsy izay hoe tianao hoeniko no hoeno androany fa izay afatra manokana avy amin'Andriamanitra mba ahafahany miasa manokana amin'ny fiainanao. Fatara vavy Canada fa tsy zava-miafina amin'Andriamanitra ny lalovanao. Mety afenao amin'ny olona izany, mety afenao amin'ny olo-patatrao izany fa Andriamanitra malala ny zavatra rehetra ary ny etaetany fonao io hitan'izany, ny etaetany fonao io fatan'izany. Ka aoka borakao tanteraka eo anatrehany mihitsy momba anao rehetrarehetra androany, aoka hetry ny tenanao fa izy ny sandratra ary aoka ianao mihitsy no manasana azy hiasa manokana amin'ny fiainanao. Asan-drato ny feonao dia anatin'ny zavavavaka izany aoka tena ambaranao total izay amponao amin'Andriamanitra ary aorianan'izay tsika dia hiara-nikoaka eo anatrehan'Andriamanitra, hiara-nandratra anazy ary hiara-anasa azy hatrany hitoetra eo amin'ivony fiankofana sy fiderahantsika isanao. Asan-drato ary ny feonao iray mbola mankasitraka ary mame voninahitra mankalaza anao indray izay androany, mankasitraka tompony amin'ny fotoana tahaka an'izao izay fotoana mahafinaritra tombosoa nomenao ahy isihoan'ny vavy Canada amin'izao fotoana izao izay manatrika an'ity fotoam-bavaka ity hoe hanatrika ianao ary hanatina seza fiandrianao. Eny dada matsiaro samatra izay, matsiaro tena hoe navahana izay, matsiaro tiana izay satria ianao dia misafidy anay tena singanao manokana amin'izao tontolo izao mihitsy izay ary taritinao eto amin'ny fanatrehanao izay ahitanay ny fitsaharana, izay ahitanay ny fiadanana, izay ahitanay fifaliana vaovao indray, izay ahitanay mety hoe fanasitrana sy fananganana amin'ny fiainanay amin'ny lafitenay rehetrarehetra. Androany tompo dia misaotra na amin'ny tombosoa izany ary manaiky tanteraka izay fa tsy vitanay na amin'ny herintenanay, tsy vitanay ny amin'izay fantatray, tsy vitanay ny amin'izay anananay data fa aoka ianao mihitsy ny sandratra, aoka ny fanahinao masina
no aka-contrôle amin'izao fotoan'izao anamboatra ny atmosfera fahanao hiasa ary anamboatra ny sainy tsara ihany anamboatra ny fony tsara ihany mba ho tany lonaka fanay masina tonga soa ianao tena babonao ny fonay tena mangetaeta fatratra ny fiasanao manokana amin'ny fiainanay azavela ho tahaka ny taloha ny fiainanay fa ho avao izy indray no fiasanao fanay masina anao sehatra irato ny masopanahanay irato ny sainay mba afany atakatra ny afatra vaovao izay no manao anao tsy afany hoe igoka ny tena hoe fitiavanao amin'izao fotoan'izao dia oka ianao ny andrava zany ny anarany Jesosy Kristy na ao an-tsaina na ara-po na ara-panahy na amin'ny atmosfera zany dia raha vao amin'izao fotoan'izao levina ny asan'ny fahavalo rehetrarehetra fa fifantohana ary fandresenao anjaranay tsara ihany fa ombiazana anjaranay ary nonay tala fa miteny izay ho avotra ao androany dia hisy impacte goavana fiainanay satria dia ay andray tokoa izay androany ary ay mettre en pratique ny zavatra rehetra mankasitraka anao zay dada alleluia amen amen azao tsika amin'izao fotoan'izao dia iankohaka anatrian'Andriamanitra tena hoe anambana fahalebiazany ary etra tanteraka satria izy le mpanjaka izy le ambony ny zavatra rehetrarehetra izy le avo indrindra ka mendrika no isandratra andao ary amin'izao fotoan'izao andao tena hoe miaraka amin'ny fo feno fanetretena miaraka amin'ny fanahy tena feno fanajana ho an'Andriamanitra no anatanterantsika an'izao fiankofana izao. Yeah, 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 yeah. Ooh. Mietiao rilay panjakako ny fony ainy sy fanaiko hayatriko manolona ny fiandriananao ny momba rehetra ry tompon'izao rehetra izao mitsaoka mietry miankokao fa masina masina anao mitsaoka mietry miankokao fa masina masina anao fa masina anao Rilay masina indroa manatra tanana mierisy vonina etra hoanao erian niat funina itra wanao nide nilat funina itra wanao nide niat
Halleloia, isandratra trany eny tompontsika araka ny tena anatin'ny tantara voalohany toko fa 7:20 andiny faraika amby folo milaza hoe anao Jehova o ny fahalebiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana dia izay rehetra any an-danitra sy ety an-tany anao ny fanjakana Jehova o ary anao ny fisandratana olohany ambony izy rehetra inoko fa nasandatra ao ambony zavatra rehetra nasandatra ao ambony olanao nasandatra ao ambony adsainao nasandatra ao ambony hafanananao nasandatra ao ambony zavatra rehetra izay anananao ny tomponao satria tena mendrika izany izy ary anatin'izany dia asandratsika hatrany tompo anatin'ny fisaorana oravavy sanada nandinika ve ianao ny asa izay vitany nandritra ny volana novambra iny tena lehibe n'Andriamanitsika isa-maraina dia navaoza ny fahatsarana izay nafahantsika ny aina tanatin'ny famindrapo izay nafahantsika ny aina tanatin'ny fahatsarana izay tsy takatry ny saina izay nafahantsika maka ny rivotra io fotsiny azany izay nafahantsika niderana azy izay nafahantsika nandray ny teny isan'andro tsy tapaka izay nafahantsika nandray ny encouragement avy amin'Andriamanitra tena mendrika ny tompontsika aradiniantsika raha eto Maurice fotsiny ka nisy bilan nivoaka hoe nanomboka 1er novembre ka hatramin'ny 29 dia 389 personnes namaty imagineo fotsiny zany eto Maurice dia imagineo zany maneran-tany dia imagineo toeranao hoe zasanao manoloana ny zany hoe valinaretina lazain'izao tontolo zao hoe tena mafy zany nefa dia Andriamanitra ao navita niaro anao nanandalo tamin'ny alika ny fahafatesana azy ianao lavy ny akavia lavy ny akavanana maty ny agauche ny adroite ny aloha arina fa ianao mbola navahan'Andriamanitra ao mbola narovana ianao anatin'ny fahasalamana tanteraka ianao mbola nisitrany ianao mbola ihany koa nomeny asa ianao marina ny olona mety sisy asa amin'izao fotoan'izao hoe marina ny olona mety anatin'ny fahasahiranany nefa dia izy nikarakara momba anao tahaka ny mikarakara ny amin'ny vorona dia tsara lavitra noho izany no mikarakarainy ianao anatin'ny volana novambra iny inoko androany fa manana antom-pisaorana manokana an'Andriamanitra ianao araka ny teniny anatin'ny Korintiana 2 andiny faefatra toko faefatra andiny fadimy amby folo mivaky toy izao hoe fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo mba hitombony fisaorana voninahitr'Andriamanitra noho ny fitombony fahasoavana amin'ny maro amen. Fahasoavan'Andriamanitra ve tao amin'ny fiainanao lazao ny fahasoavan'Andriamanitra dia midika hoe ianao na tsy mendrika korazany tsy noho ny zava-bitanao tsy noho ny zavatra anananao tsy noho ny fahalalanao fa noho n'Andriamanitra noho ny amabe fitiavana azy dia nampiatrany famindrapona tsy mendrika korazy ianao nampiatrany ianao iaina anatin'ny fahasoavana ka androany andaontsika ay ananitra fisaorana ny amin'ny zavatra rehetra vita n'Andriamanitra nandritra ny volana novambra iny ary ankalaza ny anarany mafytsika satria tena hoe mpamonjy izy satria tena hoe mialaka tao ambany helanytsika ary tena nitantana antsika mihitsy izy tantana andehantsika sy ianao dia sandrato ary izany fisaoranao zany ray amin'izao fotoan'izao dia mbola tsy vita hatrany fisaoranay fa mbola fatra-pisaorananao zay ary tena hoe mbola vonina nandritra anao ny amin'ny avindrindra makasitraka tokony amin'ny zavatra rehetra izay vitanao tamin'ny fiainanay nandritra ny volana novambra izy iny izay zavatra tsy ampy tany isaina eny dada ianao mbola name fahafahananay ny fandray taminao isa-maraina isakariva name fofonainanay name fahafahananay hoe ifandray être en communion totale aminao eny makasitraka ny amin'izany maro mety any amin'ny pays any amin'ny ny tontolo hafa izay mety enjikenjehana noho ny firaisana aminao nefa dia izay nomenao fahafana nomenao liberté ifandray aminao andro amanalina dada misaotra ihany koa ny amin'ny teninao izay nalefanao izay nampitombo ny finoanay izay nampiakatra ny fanantenanay izay tena hoe nanome espérance anay ny amin'ny zavatra ho avy amin'ny fiainanay eny makasitraka ny amin'ny fampahafantaranao fa tsy mamelanay irery ianao na segondra vitsy azany na segondra monjy azany Andriamanitra mankasitraka ny amin'ny mahaizy azy anao eny makasitraka satria na dia tsy mendrika aza zay dada ny amin'izany zavatra rehetra ataonao fiainanay dia maro ny varavarana izay sokafanao maro ny opportunité izay nomenao anay maro Andriamanitra ny asa izay napetraka atao lohanay maro Andriamanitra ny asanay izay nampimokarinao maro ny zavatra natrehanay ihany koa izay tena hoe narovanao zay tena hoe nasoanao tanatin'ny olana zay tena hoe nomenao hoe zay afahany miatrika an'izany zavatra rehetra izany eny dada tsy hainay tsy saotra anao fa tena tsara loatra ianao hoy izy ianao hoe nandray aman-dreny
reny aza na ny reny aza mety anadino zany ampinonona nefa dia nao Andriamanitra tsy manadino anay mandrakizay misaotra ny amin'ny fikarakaranao anay isa segonda isa minitra isa kora misaotra Jesosy ny amin'ny fahasalamana misaotra ny amin'ny fiarovana misaotra ny amin'ny hery izay nomenao mba ahafahany manatanteraka asa misaotra ny amin'ny tolotsaina ny amin'ny projet ny amin'ny révélation misaotra Dada ny amin'izany zavatra rehetrarehetra zany eny manana izay manana dada tahaka anao izay mikarakara ny filany tsirairay avy eny misaotra ihany koa ny amin'ny fanomezana ny amin'ny fotoana izay nomenao anay ny amin'ny olona izay nalefanao tao amin'ny lalanay ny amin'ny zavatra izay nomenao anay ary ny amin'ny varavarana rehetra lalana rehetra sokafanao manoloana ny Dada misaotra ny amin'ny fandresena misaotra Tompo ny amin'ny fifaliana sy fiadanana izay mbola nampiatrainao tanatinay manoloana an'izao asarotra maneran-tany izao eny manana izay manandriamanitra tahaka anao androany raisy ny fisaorana androany raisy ny haja androany raisy ny voninahitra mitoerana ambony avindrindra ianao satria any mendrika anao eny Dada nampiatrainao aminay fahasoavanao ka mitombo ny fisaoranay satria mendrika loatra ianao raisa amin'ny fisaoranay zany raisa amin'ny fisaoranay zany memboka manitra ankasitrahanao eny Dada ankasitrao zao fisaoranay zao ankasitrao zao fisaoranay zao ny tsirairay avy zay tany ankozy ny tanisany zavatra tsara nataonao tamin'ny fiainany dia okanao ny asa trany amin'ny fiainany Dada mankasitraka anao zay halleluja amen halleluja inoko manokana androany fa nankasitrahany Jehovah ny fisaoranao ary dia isy zavatra tena rotsaka manokana amin'ny fiainanao zay tsy azo nizaniza lavina zay tsy azo nizaniza sakanana amin'ity volana Desambra ity androany dia andao aisaotra anazy satria nahatratra n'ity volana Desambra ity zao sy ianao dinio ny zavatra manodidina dinio hoe taiza anao navahan Jehovah taiza anao nysotoman Jehovah taiza nisy mety fahadisoanao nefa mbola narovan Jehovah mbola namindrafo taminao izy taiza mety lava ianao nefa mbola natsangany matozo ao anao eto amin'izao fotoana izao taiza nanalany Jehovah anao ary taiza nitondrany Jehovah anao amin'izao fotoana izao andao aisaotra anazy ny amin'ity volana Desambra ty andao apetrakatsika feno ampelantanany satria ozy ny tena Andriamanitra hoe raha ny lohany napetraka aminazy dia ny zavatra rehetra manaraka dia efa ho an'i Jehovah ary atao ny zavatra tsara indrindra andao androany ametraka zany feno ampelantanany ary ianantena anazy ihany koa ny amin'ny zavatra rehetra izay ananantsika araka ny tena anatin'ny Isaia 7:20 mivaky toy izao hoe mbola maharitra miandro foana nefa Jehovah satria te hianatra aminareo ary hitsangana izy satria te hamindra fo aminareo Andriamanitra ny razy ny mantsy Jehovah ka sambatra izay rehetra manantena azy amen araka ny teny dia hoe Jehovah dia mbola miandry antsika satria te hianatra amintsika sy ianao te hanao zavatra tsara amin'ny fiainantsika sy ianao izy te hamindra fo amintsika sy ianao izy ary izao sy ianao izay manantena azy dia efa nomany ny zavatra lehibe nomany ny zavatra sarom-patarina zavatra mbola tsy fantatsika sy ianao ho anjarantsika amin'ity volana ity ka miandrandra ianao anatin'ity vavaka ity ary andao anasan'Andriamanitra hiasa ampiteny amin'ny alalan'ny mpanompony ka dia hisy fiovana fiainanao indrindra amin'ity volana farany amin'ity taona 2021 ity mba hipoahany zava-mahagaga amin'ny fiainanao manantena vavy sy Canada efa izay ny anjaranao aza hoe miandro fotsiny fa manantena déclare eo zany fa ho avy amin'ny fiainanao inoy fa Andriamanitra dia miasa amin'ny alalanao sandrato feonao ray mbola mankasitraka anao hatrany zay ny amin'ity volana Desambra ity Dada raha mandinika izay dia amaolombelona amin'ny zavatra rehetra mety vitanay zavatra nataonay dia mety hoe tsy mendrika izay nahatratra n'ity volana ity aza tsy mendrika izay na ampiatranao fahatsaranao akory aza anefa noho ny habeny fitiavanao dia eto izay ka mankalazanao izay manome voninahitra ary manandratra anao any amin'ny avy izay eny androany Andriamanitra dia feno fankasana ny fonay satria navahanao izay ary nitaritinao amin'ity volana Desambra ity mbola ahafahanay faly sy rava eto amin'ny fanatrianao mbola ahafahanay azo teny vaovao trany avy aminao mbola ahafahanay mandray afatra vaovao izay ahafahanay andinika ny fiainanay izay ahafahanay teny hoe anao dingana vaovao ny amin'ny zavatra rehetra izay ataonay eny Dada mankasitraka ny an'izany tombosoa zany amin'izao fotoana izao dia apetraka feno ampelantananao ity volana Desambra ity manomboka amin'ny 1er jusqu'au 31 Desambra mety tsy hainay Dada ny zavatra nohany rapisy fa ianao mahafantatra ary ny zavatra fantanay ihany koa dia hoe ianao Andriamanitra tsy miova maly ny miova mandrakizay raha hainao nanatsara ny fiainan'ny mpanomponao tany aloha tany
raha hainao dada nanova ny fiainana, raha hainao nanangana ny fiainana, raha hainao nanasitrana, raha hainao dada nanodina mipejy ary nanangana ny rava dia inona fa vitanao ihany koa zany amin'ny fiainanay ka manantena total anao zay, manantena tanteraka anao zay Jesosy, ataovy ny œuvre anao ary ampitomboy zany fanantenana nananay zany, ampitomboza finoana nananay zany mba ahafana hanana persévérance, mba ahafana hanana faharetana manoloana ny atsarotra, mba ahafana hijoro ankery manoloana ny situation rehetra sy ny ady mamay zay mety lalovanay Jesosy mila anao zay fiainanay, tsy mahavita tena irery zay mandehana eo alohanay fa zay dia anaraka anao satria ianao le mpanjaka anay, ianao le maître anay ary ianao le mpiaro anay, ianao le mpiaha ny fiainanay dada, manantena tanteraka anao zay, ataovy ny sitraponao amin'ny fiainanay tsara avy. Androany tompo dia mankasitraka sady dia miteny zay fa ho alefanao révélation vaovao zay ho alefanao amin'ny alalan'ny mpanomponao ary inona fa ianao dia ampiasana azy, tsy laza avy amin'ny tenany izy fa ny fanahin'ny famarinao dia anambara ny fahatsaranao rehetra ao amin'ny fiainany tsara avy. Inona fa ny fanahinao dia anambara zavatra mbola tsy hita amin'ny maso, mbola tsy takatra ny saina, mbola tsy nireny sofina, mbola tsy takatra ny fon'olombelona amin'ity androany ity. Eny alala zavatra sarim-patarina zay androany zay mety hanova ny tantaram-piainanay manontolo, mankasitraka tony satria ianao dia mitsara ary mianatra amin'ireo rehetra zay mety manantena anao androany. Inoko androany fa tsisy alamaina fa vokisanao amin'ny fahatsaranao tsara avy ka mankasitraka anao zay dada, raiso ny sehatra ary misaotra anao zay tsara avy. Alléluia, amen. Jesus
fanay masino mameno ay mila nyosotra ao avy amikery fanay io tiako ianao babonao ny foko ary isan'andro itombo amin'ny fitiavana ikasika ny fonao ny fiainako an-tananao sy tomianilanao ao atsapa ery vavao tsisy toilay toerana ifanatry tafiterana ny fanay sy famarinana Alleluia, amin'ny fanasy ny fahamarinana. Alleluia, mahafinaritra be ny fanatrehan'ny fanahy masiny. Mirabantsika rehetra amin'izao andro voalohany volana Desambra zao amin'ity taona 2024 ity. Samy itahian'Andriamanitra daholo tsika izay manaraka izao fotoana izao mirabantsika rehetra eto Maorisy, ny amin'ny Madagasikara, miraba ny any Tanzania koa, ny any Kanada sy ny maneran-tany
tsara Andriamanitra tsy nanadino antsika Andriamanitra. Alleluia. Isaorantsika marina izy satria atody amin'izao volana Desambra izao tsika, zao andro voalohany amin'ny volana Desambra zao, be dia be mety naniry ahita n'izao andro zao, fa zao enao ny eo dia akasitrahantsika Andriamanitra. Amen. Tamin'ny volana Novambra iny tsika dia araka ny fanambarana ny tenin'ny tompo dia hoe volan'ny fahatokiny izay hitantsika tao amin'ny salamo fahafito amin'ny telopolo andininy fahadimy miteny hoe ankino amin'ny Jehovah ny lalanao ary matoky azy mba ataony tanteraka. Amen. Mino fa raha tena natoky an'Andriamanitra marina ianao ary Andriamanitra dia Andriamanitra mahatoky. Alleluia. Isaorantsika izy satria tena tsy nanadino antsika izy, mahatoky izy satria mbola misy révélation ho anao amin'ity volana ity. Amen. Ankeo ny tena teny tompo mihitsy, tompo nantany ny zanako, inona papa ny thème, inona ny zavatra révélation amin'ity volana ity. Dia zany teny andraso aloha fa za mbola tsy nahazo révélation amin'ity volana ity. Dia za eo mpiteninana an'le izy dia ny révélen'Andriamanitra le zavatra tokony ambara aminao androany. Alleluia. Tsara ny tompontsika. Ao aloha tsika hivavaka hoe tompo tena kasio ny foko, kasio ny saiko, kasio ny fanahiko androany satria dia tena miandrandranao tanteraka androany ny amin'ny fiainako iray manontolo. Alleluia. Andaontsika hivavaka dia ametraka an'izao révélation zao hoe tena oka mihitsy ny tompo avy any an-danitra ny amin'ny vaovao anao androany. Amen. Amin'ny alalan'ny mpanompony fotsiny. Alleluia. Satria vaovao tsara ho anao androany. Tena teneniko anao fa tena vaovao faran'izay tsara nomeny rainao any an-danitra anao androany ary tsy nanadino anao izy amin'ity volana Desambra ity, amin'izao 1er Desambra zao. Alleluia. Ndaontsika hivavaka ary tiako entanetana ny fonao andraisanao ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Raina izy any an-danitra makasitraka sy midera ary mankalazanao zahay amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy satria tompo fotoananao androany, fotoananao aminay androany amin'izao ora zao, amin'izao minitra zao, mankasitraka anao tompo fa tsy nanadino ianao, mankasitraka anao Jesosy fa mbola nandefa vaovao avy any amin'ny tany fiavinay ianao dia avy any an-danitra zany. Tompo ray masina malalo, misaotra anao fa tsy adinonao vahoakanao, tsy adinonao tsirairay avy aminay, akasitrahanay ianao Jesosy ho derainay ianao, rainay zany an-danitra, ankalazaina ny anaranao satria Andriamanitra mahery sy lehibe ianao. Tompo androany aza misy adinony tsirairay avy Andriamanitra fa oka izy teny mivoaka avy any an-danitra ho an'izy ireo. Tompo mba hahafahan'izy ireo mandeha amin'ny hery satria ny herinao ny herinay. Misaotra anao fanay masina tsara tamin'ny fampianaranao anay, misaotra anao fanay masina tsara tamin'ny tantananao anay na amin'ny fiainanay, mankasitraka anao amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Zay mahatonga ny hoe fanay masina avy mamino ahy ianao, avy mamino ahy ianao fanay masina satria tsara loatra miaraka amin'ny tompo, tsara loatra miaraka amin'ny tompo. Alleluia. Mampiavaka ny miaraka amin'ny tompo dia ilay tenin'Andriamanitra dia fiainana velona. Ary rehefa mahazo ny tenin'Andriamanitra ianao dia misy hery ao anatinao. Alleluia. Misy zavatra hafa misy fiadanana ao anatinao, na dia betsaka aza ny loza manodidina anao, na betsaka aza ny zavatra manahirana manodidina anao, fa rehefa eo Andriamanitra dia misy fiadanana. Rehefa eo Jesosy Kristy dia tsy misy rivo-doza. Alleluia. Fa tsara ny tompontsika. Alleluia. Amerina kely hoe inona moa ny antony isam-bolana isika dia miandrandra révélation avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra ny dia miasa
isan'andro isa segondra ny asa izy eo amin'ny fiainanao tsy manadinanao izy alleloia fa isam-bolana dia misy asa manokana asa miavaka zay ataon'Andriamanitra amin'ny ministera tsirairay avy aza diny fa ny fiangonana rehetra dia vatan'i Kristy. Ao ny manao ny asan'ny maso, ao manao ny asan'ny sofina, ao manao ny asan'ny tongotra, ao manao ny asan'ny tanana, ary misy asa manokana ampanaovin'Andriamanitra ny tsirairay avy. Tsy afaka hitentsika raha miteny Andriamanitra hoe ndana mijery, amen, dia ny tanana no asaina miasa mijery, tsy mety zany. Fa zay mahatonga ny hoe ny fiangonana tsirairay avy misy révélation zay omen'Andriamanitra, misy asa manokana zay ho ataon'Andriamanitra sy ampanaovin'Andriamanitra any fiangonana tsirairay avy. Ary tsy diso anjara amin'izany isika atao amin'ny sanctuaire chrétien international à Maurice Madagasikara, tsy adinon'Andriamanitra isika, tsy adinon'Andriamanitra ianao sy ianao rehetra zay manaraka n'izao fotoana izao tsy adinon'Andriamanitra ianao. Amen. Ao amin'ny Romanina 2:1-20, Romanina 2:1-20 dia miteny tahaka an'izao hoe ary koa raha masina ny santatra dia masina koa ny vongany, ary raha masina ny fakany dia masina koa ny sampany. Amen. Hitanao amin'izao fotoana izao ny fakany volana Desambra dia ny fanombohan'ny Desambra, dia raha masina ity andro ity, masina daholo ny andro rehetra amin'ny Desambra. Alleluia. Ary Andriamanitra ny toerana voalohany, izy foana numéro 1. Alleluia. Ary rehefa izy numéro 1 zavatra rehetrarehetra, rehefa izy ny apetratsika ho numéro 1 amin'ny fiainantsika rehetrarehetra dia ho atao numéro 1 ihany koa ianao ho atao numéro 1 ny asanao ho atao numéro 1 karamanao ho atao numéro 1 ny ankonanao na ianao numéro 1 ihany koa ianao satria izy nary anao tahaka anazy. Alleluia. Mila mino an'izany tsika, mila mahatoky an'izany tsika. Fa ny Apokalipsy ihany koa 2:20-1 dia niteny hoe ary izy naneo ahy onona ranonaina manganoano tahaka ny vady kristaly nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry teo afovoan'ny lalam-beny. Ary teny an-daniny roa amin'io nisy azo naina mamoa roa amby folo samihafa sady mamoa isam-bolana, ary ny ravinazo dia fanasitranana ho an'ny firenena maro ary tsy hisozona intsony, ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry eo aminy, ary ny mpanompony dia hanompo azy. Amen. Misy azo zany mamoa, amen, roa amby folo, alleluia, isam-bolana. Amen. Ty volana Desambra ty dia volana faharoa amby folo. Ary raha tianao fantatra ny izay atao hoe 12 dia misy dikany. Misy dikany goavana be io chiffre rehetrarehetra io moa amin'ny Baiboly dia misy dikany. Tsy voatery quantité le izy fa misy tian'Andriamanitra ambara ihany koa. Alleluia. Raha ny 12 no resahantsika dia midikany 12 dia hoe safidy. Ohatra hoe Jesosy Kristy ny safidy ny 12 lahy. Alleluia. Andriamanitra ny safidy ny taranak'Israely 12. Maromaro nge ny taranak'Israely mihoatra ny 12 fa voasafidy ny 12. Alleluia. Dia ohatran'izany ihany koa ny Apokalipsy dia miteny hoe misy kintana 12, misy anjely 12, misy varavarana 12 ao Jerosalema. Alleluia. Ary na eto le voavakitsika teo ary dia misy azonaina 12, zany hoe isam-bolana dia misy ny azonaina, misy ny révélation zay manasitrana tsy ianao rery fa manasitrana ny firenena rehetrarehetra. Alleluia. Tiako ho tenenina aminao aloha hoe amin'ity taona ity dia taona fisandratana. Amen. Za aloha mino fa amin'ny fiainanao
amty 2021 ty na nisy ary ny crise na nisy ary ny covid na nisy ny zavatra rehetrarehetra fataona fisandratana ho anao ity taona ity. Amen. Averikely vetivety aingakaingana mihitsy aho amerina le hoe nanomboka tany amin'ny janoary ka hatramin'izao desambra zao hoe tena tsara Andriamanitra tsy nanadino Andriamanitra. Alleluia. Tamin'ny voalohany tamin'ny janoary tsika dia volan'ny fanitretena, avy eo tamin'ny febroary volan'ny fiankofana, avy eo tsika ny nakahery tamin'Andriamanitra tamin'ny volana marsa volan'ny hery, dia ny volana aprila volan'ny fahagagana. Alleluia. Ary nanarak'izay tamin'ny volana me volan'ny famalina. Alleluia. Ary volana jona fitiavana tsisy fetra, tamin'ny volana jolay volan'ny fahafahana, volana augusta volan'ny fiampitana, volana septambra volan'ny fiterahana, volana oktobra volan'ny fampisehoana, volana novambra volan'ny fahatokina. Alleluia. Andriamanitra tsy nanaritsika nandritry ny reny volana rehetrarehetra reny. Ary mpitoroteny moa dia miteny mazava amin'ny mpitoroteny toko 7:1 ny zavatra rehetra samy manana ny fotoanany avy ary samy manana ny androny avy ny raharaha rehetra ety ambanin'ny lanitra. Amen. Samy manana ny androny avy samy manana ny fotoanany avy. Niteneko anao teo isam-bolana misy fotoanany. Alleluia. Amin'ity volana faharoambe folo ty inona ary ny safidin'Andriamanitra satria izany atao hoe 12 zany dia araka ny teneniko anao teo secret an'izany atao hoe 12 zany dia hoe safidy. Inona zany ny safidin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Alleluia. Tiako tenenina aminao hoe tamin'ny volana novambra teo nisy an'ilay hoe fahatokina, dia tamin'ny lahady misy révélation tenenin'Andriamanitra hoe zany fahatokina zany dia tsy mandeha irery fa ny fahatokina dia miaraka amin'ny fahamarinana. Alleluia. Ary miaraka amin'ny famindra-po satria Andriamanitra dia mamindra fo amin'ny taranaka faramandimby. Zany hoe enao zany rehefa manompo an'Andriamanitra, rehefa miaraka amin'Andriamanitra, alleluia, dia tsy enao rery fa enao sy ny taranakao faramandimby. Alleluia. Eo amin'ny Deutéronomia toko 7:7 izy tena nazava ny teny hoe ka oka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitra ihany no Andriamanitra. Alleluia. Izy ihany no Andriamanitra, izy lay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay, izy lay mahatsiaro anao dia Andriamanitra mahatoky. Amen. Izay mitandrina fanekena sy famindrapo amin'izay ty azy, ty mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka para mandimby, hatramin'ny taranaka arivo mandimby. Alleluia. Tsara ny tombontsika. Tiako tenenina anao satria nisy révélation dia alefako aminao ny tenin'Andriamanitra fa nisy révélation hoe tompo inona ny safidinao amin'ity volana desambra ty. Vonina ve ianao ny haino aloha, vonina ve ianao ny tena haino. Raha vonina ianao ny haino dia tenena hoe tompo misaotra anao amin'ny révélation zay ho ataonao. Tiaka anao tena ho tohizanao le fahatokina tamin'ny volana novambra satria izy Andriamanitra mahatoky. Izao ny zavatra ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao sy ny ankonanao amin'ity volana desambra ty. Ho ataony manokana mihitsiny. Voalohany, hatsiaro ny famindrapony sy ny fahamarinany aminao izy. Alleluia. Hatsiaro ny famindrapony sy fahamarinana aminao izy. Ary noho izany faharoa, anao fahagagandra ary hamonjy anao izy. Amin'ity volana desambra ty safidin'Andriamanitra zany. Raha zay ianao manao amen mafy. Alleluia. Efa koa ny tenin'Andriamanitra rehefa aveo ao amin'ny Baiboly fa teneniko anao hoe zay ny safidin'Andriamanitra ho anao, anao fahagagana ho anao izy ary hamonjy anao izy amin'ity volana desambra ity. Anavitra anao izy ary ampiseho ny voninahiny eo aminao izy, ampiseho ny voninahiny eo amin'ny ankonanao izy, ampiseho ny voninahiny eo amin'ny asanao izy satria anavitra anao izy. Alleluia. Zao tsy manavitra fotsiny izy
fa ampiononony ny olony a sy amindra fo amin'ny olony mahantra izy. Alleloia. Aveko ampionona ny olony a sy amindra fo amin'ny olony mahantra izy. Alleloia. Ary mbola safidin'Andriamanitra amin'ity volana ity izay zavatra momba rehetra dia hiteraka. Alleloia. Izay zavatra momba rehetra dia hiteraka. Alleloia. Hitanao a, omeko anao amin'izay tenin'Andriamanitra fa rehefa zay nataon'Andriamanitra dia hoe tompo inona zany no tokony ataonay, inona zany ty volana ity raha zay nisafidinao, raha hisafidy ianao satria zay olona mahantra tompo a, raha hisafidy ianao hanavitra anay sy hanandratra anay, inona ny tokony ataonay? Nisafidy ianao fa hampionona anay, nisafidy ianao fa zay zavatra rehetra momba dia hiteraka, hisafidy ianao fa hanao fahagagana sy hamonjy anay, hisafidy ianao fa hanome famindrapo sy amin'ny fahamarinana. Alleloia. Alleloia. Tovy amen raha anao zany, raha mahatoky an'Andriamanitra satria toy an'le fatoka iny ary famerana ny taona rehetra ity volana ity. Amen. Tiako ny manambara anao a, averiko le izy eo amin'le hoe hanavitra anao a sy ampiseho vonany amin'ny Israely. Taovaka itsika ny Isaia 4:7-20. Isaia 44:23. Isaia 44:23. Ahoana izy ny tenin'Andriamanitra? Miobiry lanitra fa Jehova no nanao izany. Manaova feo fifaliana ianareo ry fitoerana lalina any ambanin'ny tany. Velomy ny obo ry tendrombohitra ary ianao ry ala mba amin'ny azo rehetra ao. Fa Jehova efa nanavitra ny Jakoba sy nampiseho ny vonany amin'ny Israely. Alleluia. Zay teneniko anao hoe hanavitra anao izy a sy hampiseho vonany aminao. Jerentsika indray no amin'ny Isaia 7:7-7. Ity volana ity dia volana profetika mihitsy a. Isaia 43:13. Ahoana izy ny teny tompo? Miobiry lanitra ary mifaliry tany ka velomy ny obo ry tendrombohitra fa Jehova efa nampionona ny olony sy mamindra fo amin'ny olony mahantra. Efa nampionona ny olony sy mamindra fo amin'ny olona mahantra. Jerentsika indray a eo amin'ny Isaia 4:5-1. Alleluia. Ahoana izy ny tenin'Andriamanitra? Ny antarana ny fiangonana sy ny voninahitra azony. Ianao zao anatin'ny fiangonana, ny antaran'Andriamanitra ny fiangonana sy ny voninahitra ho azo ny fiangonana. Miobiry momba zany, momba zany le tsy miteraka. Mioby zany ianao momba ianao le tsy miteraka. Eny velomy ny oby ka manandrata feo ianao izay tsy mba niety jaza. Fa ny zanaky ny mpitondra tena dia maro noho ny zanaky ny manambady hoy Jehova. Alleluia. Alleluia. Tsary tsika mahafantatra an'izany sekret an'Andriamanitra any. Rehefa ohatra ka mahita ny zavatra rehetrarehetra eo a, mahita ny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra eo, dia misy teny ao amin'ny salamy ihany koa fa 8:7. Salamy 98. Ozy izy hoe amin'ny andininy voalohany, Salamy 98, mira firam-baovao an Jehova fa efa nanao fahagagana izy. Amen. Nanao fahagagana izy. Ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjena. Efa nytenena hamonjy Andriamanitra, hamonjy, hanao fahagagana izy. Amen. Jehova efa mampahafantatra ny famonjena, mampahafantatra ny famonjena anao izy androany, amin'ny famonjena anahy, famonjena anao, famonjena ny ankonanao, famonjena ny firenetsika. Alleluia. Teo amasony jentilisa no nanehoany ny fahamarinany.
amen. Efa nahatsiaro ny famindrapony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely izy. Hitanao zany miverina le famindrapo sy fahamarinana tamin'ny taranak'Israely izy. Efa nahita ny famonjen'Andriamanitsika ny vazatany rehetra. Le famonjenanao iny le tomaninao tany amin'ny afiny iny dia ampiseho ny provoquer voninahitra tsy miafina. Alleluia, alleluia, satria ho hitany vazatany rehetra ny famonjen'i Jehova anao sy ny ankonanao. Alleluia, mioby ho an'i Jehova ary tany rehetra, velomy oby ka mihira, mankalazany Jehova amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy feo firana, amin'ny trompetra sy fitsofana ny anjomara, ka mioby ao anatrehany Jehova mpanjaka. Amen. Dikan'izany anao an'izany zavatra rehetra zany Andriamanitra, satria ny safidy Andriamanitra ny tsy hanadino antsika. Alleluia. Noho izany ambara amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy, ilay mpanjaka ny mpanjaka, ambara miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina, ambara eo ambanin'ny fanekena. Fa ity volana 12 ity, volan'ny safidin'Andriamanitra, amonjenantsika volan'ny safidin'Andriamanitra, abalika ny voninahiny eo amin'ny fiainantsika, ahatsiarovan'Andriamanitra antsika, ampanisy famindrapo antsika. Ity volany ity dia atao hoe volan'ny fiobiana. Alleluia, volan'ny fiobiana. Velomin'ny oby satria avy lay Andriamanitra tsika, avy lay Andriamanitra mahery, satria fotoana izao fiobiana, fotoana izao. Ary ny teny fototra dia amin'ny Salamo 8:9 dia hoe amin'ny trompeta sy fitsofana ny anjomara, ka mioby eo anatrehan'i Jehova mpanjaka. Amen. Anao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny fiainako izy. Raha misy zany révélation zany, tsy ho anao fotsiny zany fa ho anahy ihany koa. Volan'ny fiobiana ity volana ity, andaontsika ioby an'ilay Andriamanitsika. Eny mety ny olona mety teny hoe adaly ianao satria mbola tsy hita hoe ahoana, fa zao ozy izy Andriamanitra hoe velomin'ny oby tany rehetra, fa avy lay mpanjaka, ho avy izy anavitra tsika izy, ho avy izy hibalika ny voninahiny eo amin'ny fiainanao. Amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy sy miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina, velomin'ny oby tany, velomin'ny oby ary eokontsika ho reherentsika ilay Jehova Andriamanitsika. Alleluia. Tsara ny tompontsika entoko fahasoavana sy famindrapo anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao, ary toetra eo an-tranon'i Jehova andro lava ianao amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Miaraka amin'ny fitiavana be dia be, zao dia izao velomin'ny oby fa avy lay mpamonjy antsika, avy lay mpanjaka antsika amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Amen. Isso não me assa, se atua.